mbola fary tafahoana sy tafaraka amintsika tsiraray avindray ry mpiaino ajaina ry mpanatrika izany any tokantrano any amin'ny teanio ity vonina ndray ny tenin'Andriamanitra tonga indray le fotoana mahafinaritra igioatsika ny atsaran'Andriamanitra sy ny fahatsarany amin'ity androany ity satria Andriamanitra lehibe io Andriamanitra io Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ary tompony tompo ary andrian'ny fiadanana io Andriamanitra io manome ny tsara indrindra mandrakariva ho atsika andeha andray ny tenin'Andriamanitra isika kanefa andao angataka ny taridalan'ny fanahy masina isika manoro lalana antsika ampafantatra antsika izay tokony holazaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany hivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay masina tsara indray zay ny an-danitra misaotra anao zay ny amin'ny alalan'ny teninao izay omenao anay indray amin'ity androany ity. Inonay Andriamanitra fa hiasa aminay mahery vaika ny fananao masina hitaridalana anay ampahery anay atonga anay atsapa ny alehibe amin'ny teninao. Dia mitenena Jehovah vavonina ihany izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hevitra manokana no raisitsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe mahery ianao. Mahery ianao. Be dia be tokoa ny olona amin'izao vanim-potoana izao no miatrika toe-javatra toa mahakivy ary mahatonga fahaverezan-kevitra eo amin'ny lohan'ny tantara. Satria valaketraka tsy misy azo antenaina intsony. Petraka ao andohany avokoa ny fanontaniana rehetra ary zasy anao ihany koa mety anisan'ny mpandray anjara amin'izany tantara izany mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ny voana amin'izao toe-javatra toa mangidy sy ratsy indrindra izao. Ao ny aretina maro isan-karazany fô tsy ela itsika ary nandalo ny Covid-19. Ao koa ny aretina izay tsy fahatapeviana, tsy hita fanasitranana. Ao ny fahantrana, ny fiakarany vidim-piainana, izany rehetra izany dia toa mahakivy atsika sy mahaketraka atsika. Ao ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo, ny olana tsy tamboisaina izay toa misosika isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ary mahatonga asy ianao toa marefo. Zao anefany tenin'Andriamanitra dia manome fanantenana sy tsara ho atsika manao hoe mahery ianao. Mahery ianao ho iaho. Izany no teny soratra masina ho tenenina aminao amin'ity androany ity. Raha resahana dia izao, tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra ho atsika mihitsy ny lavolefona. Tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra ho atsika mihitsy ny hoketraka manoloana ny ady sarotra. Ninona miseho fa ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mpandresy ianao, mpandresy isika rehetra manana an'Andriamanitra. Izany ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Ka noho izany, aza mijanona eo amin'ny toerana misy antsika io tsika, fa andao hiohatra manoloana ny toe-javatra. Sao mantsy lazain'ny soratra masina ao amin'ny Jakoba 5 dia ny 9 izao no lazainy ao amin'ny Jakoba 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Mareta koa ianareo. Io izany no teneniny. Mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Izany hoe eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo ny olona dia mety tsy hanana faharetana, mety hanana fahaketrahana, fa soratra masina kosa miteny hoe mareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fanjakan'ny tompo. Eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy izany dia tsy maintsy iseho izany trangan-javatra izany. Dia izay no apresian'ny soratra masina antsika ny mba aritra amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra, ny mba ahery miaraka amin'Andriamanitra hoe andao ampahery ny fotsika amin'ny alalana miaraka amin'Andriamanitra isika satria efa akaiky ny fiavian'ny tompo izany. Ahoana ary izany? Raha resahana satria araka ny tenenina teo dia mety efa aketraka ianao, mety efa tsy mahita ombana intsony ianao manoloana ny toe-javatra izay misy amin'izao vanim-potoana izao. Ahoana ny ahafahantsika hiainga indray? Ahoana ny ahafahantsika handroso indray amin'izao toerana misy atsika izao? Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa hoe mahery ianao. Ahoana ary izany no ahafahantsika mandroso indray?
andao hijery tantara anankiray isika ao amin'ny baiboly. Hijery tantara anankiray isika ao amin'ny baiboly, andraisantsika lesona ary inoko fa ampahery anao ihany koa ity tantara ity. Andao hijery antsika ao amin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany, tantaran'ireo reo Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Ao amin'ny Samoela voalohany no ndao hijery antsika. Samoela voalohany toko 17 dia ny 9 Samoela voalohany toko 17 dia ny 9 no ndao hijery antsika. Izao no voalaza ny soratra masina. Arory indrindra Davida fa ny olona ny fampitaona itorabato azy, satria samy nalahelo ny zanany lahy sy ny zanany vavy ny olona rehetra, fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanina. Fa inona ny toejavatra niseho teto? Raha jerena ny tontolo-kevitry ny tantara eto dia izao. Ny resaka ny momba ny tantarany Davida, rehefa avy nitarika an'ireo zanak'Israely Davida tamin'izany vanim-potoana, niady tamin'ny Amalekita izy ireo, niady tany dia nandresy ny Amalekita tany, dia nisy toejavatra totry ny famadika nefa, satria rehefa netiny reto miaramila sy ny vatan-dehilahy rehetra nandeha tany namafika tany dia nandresy tany nandritry ny alina. Dia izao, rehefa niverina izy ireo, niverina ho any an-tanàna dia toa nisy zavatra hafa niseho teo amin'ny tantara. Tsy araka ny eritreretin'izy ireo satria nihevitra izy fa horakoraka, nihevitra izy fa fiobina no hitsena azy eny an-tanàna satria nandresy. Ay kay nisy paikady napetraka reto fahavalo tamin'izany vanim-potoana. Raha izy ireo andeha hanafika tany, ay kay ireo fahavalo efa nandefa ihany koa, tafika andeha hanafika ny ao an-tanàna. Dia rehefa niseho ny tantara dia izao, rehefa niseho ny toejavatra dia lasa kobabo daholo ireo zaza amam-behivavy tao an-tanàna, ary nanomboka vaky saina i Davida izay nitarika an'ireto miaramila ireto, ary izay no nahatonga n'ity voalaza ao amin'ny Samoela voalohany toko 17 ity manao hoe arory indrindra Davida fa ny fampitoana hitorabato azy ny olona. Izany hoe nanome tsiny an'i Davida ny olona teto nanoloana ny trangan-javatra izay miseho, ary nahatonga azy ory valaketraka nanoloana ny toejavatra. Kanefa dia izao, tetsy an-daniny kosa dia hoe fa Davida kosa nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanina. Nanoloana ny ady sarotra zany teto Davida, dia tsy tamin'iza, tsy tamin'ireto olona napaketraka sy nitady hitorabato azy reto no nampaherezany ny fony, fa tamin'iza, tamin'i Jehovah Andriamanina. Inona ho ianao no niseho? Andao ngeo jereny eo amin'ny 17 sy ny 14 amin'io Samoela voalohany toko 17 ihany. Eo amin'ny Samoela voalohany toko 17 dia ny 17 sy ny 14 dia izao no lazaina. Ary Davida sy ny olona tonga tao an-tanàna, ary indro rehefa levon'ny afo ny tanàna, ary ny vady aman-jana ny lahy sy ny zanany vavy efa lasa kobabo, ary Davida sy ny mpanaraka azy dia nanandratra ny feoan'ny tomany ambara-pa tsy nahatomany intsony. Raha jerena zany ny tantara dia izao. Na ianao tsy eo amin'ny toerana azy, mba nieritreritra ianao hoe any zay le vady aman-janako hitsena satria naharesy any zay ireo fianakaviana rehetra ho avy ioby anay. Kanefa tsy zay ny zava-nisy fa levon'ny afo ny tanàna zay efa mba noariana, levon'ny afo ny fananana zay mba efa natenaina ivatanana, ary ireo vady aman-jana ny zanany lahy sy ny vanany vavy lasa kobabo tamin'izany vanim-potoana izany. Izany no toejavatra izay nisy. Ka ahoana marina tokoa moa no tsy ahavalaketraka izany zava-misy izany? Hainao tsy eo amin'ny toeran'i Davida, fa saingy izao nampahery ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanina Davida. Ny vahaolana zany manoloana ny toejavatra izay miseho dia aza malaka miravoravo tanana, fa andao tenany iny ampahery ny tenanao amin'i Jehovah Andriamanitra ianao, satria izay no nataony Davida teto. Raisao eo aminao zany fanapahan-kevitra izany. Na dia ory indrindra azy Davida, ary na dia ny fampitoana hitorabato azy tsy mitady zavatra hafa izy, fa naninona? Ny olon rehetra misomebiseba mitady vahaolana, fa Davida kosa naninona teto? Nampahery ny tenany tamin'i Jehovah
Andriamanina. Tsy nisy anizaniza azony Davida ianteherana itsonina ny loana ny toejavatra sy ny fizedrana zay niseho raha tsy tamin'i Jehovah Andriamanina. Ary amin'izao vanim-potoana itenenantsika izao ihany koa tsy misy nizaniza azotsika iantenaina itsony ane ato amin'ity fiainana ity. Ozy ny soratra masina hoe raha amin'izao fiainana izao no antenantsika an'Andriamanitra dia mahantra indrindra. Izany hoe raha ity fiainana ity tsy misy azotsika antenaina itsony fa tsy maintsy miverina eo amin'Andriamanitra isika, tsy maintsy mitodika mampahery ny tenantsika amin'ny Jehovah Andriamanitra isika. Tiako ianao raha mba hanao tahaka ny Davida, aza mitady vahaolana ny akafa itsony, na dia misomebiseby azy zao tontolo izao mety hitady vahaolana sy hitady hevitra, fa andao isika tena hiverina eo amin'ny Jehovah Andriamanitsika. Ilay any manome fampanantenana, ilay any manome vahaolana, ary fantany loatra mantsy io Andriamanitra io satria fony izy mbola tanora dia efa nanome tsilosaina azy, efa niara-niady taminy io Andriamanina io. Taony Liona, taony Goliata, zany rehetra zany, taony Filistina marobe, zay efa niara-nampandresana, zay efa nahatonga azy nandresy niaraka tamin'Andriamanitra. Ko inona no tsy ampaherin'ny fony amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra o, mila fantatro daholo reo dingam-piainana rehetra efa lalovako, ahatonga ahery indray manoloana ny ady-piainana zay atrehako ty. Dia izay no nahatonga ny Davida nanao hoe fa Davida kosa nampaherin'ny tenany tamin'i Jehovah Andriamanina. Isika ihany koa, ianao any an-trano any, ianao any amin'ny toerana zay misy anao any, mety miatrika ady sarotra ianao, ary mety anao tahaka ny Davida teto mihitsy koa hoe ny dradradrandra ny tomany mandra-patsitomany, zany hoe ritra mihitsy ny ranomason'izy ireo vokatry ny adi-tsahina sy ny alahelo. Kanefa nanoloana an'izay dia nivadika tamin'i Davida ireto olona rehetra ireto, ary nitady vahaolana, ny any vahaolana dia ny amonona ny Davida. Fa Davida kosa nanoloana an'izany dia tsy nivalaketraka, tsy niraviravin-tanana izy, ary tsy nanary-toky izy, fa tena voamaika nampahery ny tenany tamin'ilay Jehovah Andriamanina Davida. Isika ihany koa mety manana olana zay maharitra ny ranomasontsika isika, mety manana olana zay tsy ahitantsika vahaolana fa izao tontolo izao sy ny manodidina atsika dia ametsiny atsika. Misy an'ilay Andriamanitra zay afaka ny ampahery ianao, misy an'ilay Andriamanitra zay anotokana azontsika antenaina sy ahatonga atsika tsy raviravin-tanana manoloana n'izao fiainana izao. Ao, andao ampahery ny tenantsika amin'ilay Jehovah Andriamanitsika isika. Io lay ihany fanantenana atsika, io lay ihany azontsika ianteherana amin'izao fiainana izao, ka andao tena hiverina eo aminy isika. Satria izao mantsy tokoa no lazain'ny soratra masina, rehefa tena nifandray akaiko Davida sy Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy foana no nialo lalana sy niady ho azy, ary zay no nahatonga azy nampandresy, ary zay ihany koa no mbola hitokiny hoe raha misy an'ity olana ity, ianao Andriamanitra no tsy maintsy hiditra, satria izao fantany tokoa zany. Ary ozy izy, ary ny Baiboly ary ange milaza an'izany ao amin'ny Filipianina, ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra, Filipianina toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo, dia izao no lazay. Filipianina toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo, dia ozy izy hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ay ka izany manoloana ny toe-javatra zay misy amin'izao vanim-potoana izao, ary toa mahatonga anao tsy ahita vahaolana, ahatonga anao toa hiraviravin-tanana, ahatonga anao toa hoe tsy hitako tsony zay ombana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Dia izao hoe ay ka misy an'ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tia ampahery ianao, ary izao tia hanome anao fahaiza-manao ihany koa io Andriamanitra io hoe mahay ny zavatra rehetra ianao, voavahanao io olana io miaraka amiko fa mahereza ianao. Izay no mahatonga an'ilay teny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Rehefa mampitodika ny fisainanao eo amin'Andriamanitra le mahay ny zavatra rehetra ianao, dia omeny anao koa ny fahaiza-manao rehetra, ahatonga anao ahafeny zavatra rehetra. Ka ninona olana izay mandritra ny ranomasina tahaka ny endry Davida dia minosa ady, fa mahay ny zavatra rehetra ianao ao amin'ilay Andriamanitra mampahery anao isan'andro. Tiako ianao ahery amin'izany tenin'Andriamanitra izany, satria io Andriamanitra io dia manolo-tsaina, manome toro-lalana, ka natapidalaka le azy ianao dia izy manana lalana tsy takatra saina eritreretina eo amin'ny fiainanao. Ary ozy izy ao any amin'ny Petera voalohany, Petera voalohany toko fadimy andininy fafito, Petera voalohany toko fadimy andininy fafito no amaranako azy amin'ity androany ity, manao hoe ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo. Andao tena metraka ny fanahintsika amin'Andriamanitra isika, andao tena anao tahaka ny Davida hoe
ny olona mitady vaolana fa ianao maka hery amin'Andriamanitra. Io baterianao efa lobaty io tian'Andriamanitra ho atao plein indray io. Andao hiverina eo amin'Andriamanitra isika ry havana malala. Izy ihany no hany manala ny fanahiana rehetra. Mety miayavy ianao amin'ny hoavinao, mety miayavy ianao amin'ny fidetavanao, mety miayavy aminao amin'ny akonanao. Andao apetraka amin'Andriamanitra ny fanahiana izany. Fa io Andriamanitra io no miahy ny fiainantsika. Ary na inona toe-javatra tsy hainao vahana dia izao hoe mahay ny zavatra rehetra ianao ao amin'ilay mampahery ianao. Ka te hiteny aminao aho hoe mahery ianao manana an'ilay Andriamanitra izay mahery lavitra no io olanao io. Aza miteny amin'ny olana hoe lehibe ianao ry olana, fa teneny ny olana hoe Andriamanitra lehibe lavitra noho ianao, ka mahay ny zavatra rehetra miaraka amin'ilay Andriamanitra inoko, ka afaka ny ampahery aho. Andriamanitra misaotra anao satria nampahery anay tamin'ny alalan'ny teninao ianao, fa mahery tokoa izay manana anao. Eny fa na dia ao anatin'ny trangan-javatra tao mangidy sy tao tsy zaka ntsony ary mandritra ny ranomasonay mihitsy azany, dia indro ianao manome vahaolana, indro ianao mampahery, indro ianao mandefa ny teninao fa mahay ny zavatra rehetra izahay rehefa miaraka aminao ilay mampahery anay. Tompo, ampaherezy mandrakariva izahay, atsapa ny lalana ny itondranao anay, ary inonay fa manomboka izao dia ametraka ny fanahinay rehetra izahay eo am-pelantananao satria ianao no miahy anay. Dia inonay fa ho tafavoaka izahay manoloana ny adi-piainana amin'izao vanim-potoana efa miakaiky izao ny fiavianao Jesosy eo. Dia ahery izahay, aharitra izahay, ary toko mandrakariva eo aminao izahay Jesosy eo. Izany ny rina sangatana ary tononona amin'ny anaranao irery ihany. Amen.